Isteranareo nareo dia mieritreritra ny antson'ny tompo anareo dia azonareo tonga dia omena tsodrano ny mpiara-miasa, tsofinareo rano ny fiangonana, tsofinareo rano ny olona izay hiara-hiasa aminareo dia eritrereto ny possibilité ao amin'Andriamanitra, eritrereto hoe inona zavatra mety ho vita an'Andriamanitra amin'ireo olona ireo, dia eritrereto hoe ahoana rehefa tanteraka tokoa zany, dia averimberena ao an-tsaina hoe ahoana no ataon'Andriamanitra mba hatanteraka an'izany, ahoana no ataon'Andriamanitra, inona ny teny omen'Andriamanitra mba hampifamatorana hoe zay ny inoka, ty teny ty no ampiasain'Andriamanitra, dia efa manomboka hitanao hoe zao no ataon'Andriamanitra, zao ny teny omen'Andriamanitra, dia zao ny zavatra ho hitako, zao ny zavatra hiainako, zao ny zavatra miandry anahy, avy amin'ny fanamasina daholo zany. Fa miainga makasary an-tsaintsika, miaintsika hoe makasary an-tsaina hoe zao ny zavatra tiako atongavana, dia Andriamanitra mpamorona hira, mpamorona sary misy endrika, ianao koa afaka tonga dia mi-imaginer an'izany, afaka tonga dia mi-se projeter ao anatin'izany, maka ny tenin'Andriamanitra ampifamatorana amin'ny finoana, fixenao, manao focus, dia manao méditation, dia mivavaka, dia ahita ny fisian'izay ety ambony tany. Yo chandunya chamzai, nituwa
Azonareo tonga dia ampiasaina miaraka amin'ny hiran'ny Rija Rasolondraibe reny anareo ireo azonareo ampiasaina amin'ny fiangonana. Zany namezan'ny tompo anazy. Teny faharatsika miara ampiasana amin'ny fanatrehana an'Andriamanitra, amin'ny fanantenana, ny fiorenana maro amin'Andriamanitra.